indray aho tananarazakavola mbola namindran'andriamanitra fo amin'ny fitondray niafatra ho an'ny fiangonany amin'izao volana mars anangarantsika efijekema lo hevitra vaovao hoe mizaha toetra ny finoantsika ny tompo tsy maintsy atao mazava io lo hevitra io mba ahafahantsika mahazo tsara zay sitrak'andriamanitra ho fianarana sy fiainantsika maha-kristianinatsika. Ny Deutéronomie toko fahavalo no azo heverina hoe mahalaza tsara ny fomba fitenenana azy hoe dia nizaha toetranao izy hahalala na hitandrina ny didiny ianao na tsia. Dia mizaha toetra zany eto mizaha taratra jereny ianao hoe akato azy ve ianao sa tsy. Dia mitohy rehefa avy eo aty amin'ny Petera voalohany toko voalohany somary misy endrika amin'ny zany Petera azy hoe tsy maintsy alay-panahy ianareo fa rehefa vita zany fakapanahy zany dia ho tonga ho fizahan-toetra anareo zany mitohy zany. Le fakapanahy zany avelan'ny tokony mitranga eo amin'ny anaovan'ilay pakafanahy azy tadia tsara fa Jakoba toko voalohany no mampianatra antsika fa Andriamanitra tsy mba makafanahy atsika. Fa avelan'ilay pakafanahy makafanahy atsika fa eo Andriamanitra no hizaha toetra atsika na hitandrina ny tenisika na anaraka ny tenin'ilay pakafanahy. Ny Genesis toko faharoa zay engatsika amin'ny toroteny anio mafy sady mamay ny fizahan toetra ataon'Andriamanitra amin'ny Abrahama. Efa fantatsika loatra fa tsy dia mora akory, tsy dia zavatra mifanaraka amin'ny lozikatsika nazoany anisaka zanany. Efa mafy na nirahana anjely izy telo mirahalahy tsaonareo miteny tamin'izy mivady hoe miteny tamin'ny Abrahama io ivelan'ilay mba Sara ao anatin'ilay ao dia miteny amin'ny Abrahama ilay anjely hoe amin'ny herintaona toy izao, amin'ny herintaona toy izao dia hiteraka zazalahy ianareo. Tena nini Sara? Ao azoko an-tsaina ny fiomezan'ny Sara. Izy kosa mba miresaka amin'ny Abrahama tsaha efa antitra teo dia hiteraka ao anatin'ilay eo tranon'ilay moa le tsy maharita fa isaky ny vanim-potoana dia mifindra tahaka ny tofontsika ihany tranon'ilay sarotsika io sao dia mieritreritrinareo hoe dia fiainan'ny tatsinana zany nofotsika io tsy maharitra io eto aloha dia reo mifindra makany amin'ny tompo tranon'ilay. Tonga le tokoa ny tokoa fa alohan'ny atongavany efa renareo koa le tantara alohan'ny atongavany le herintaona aona nandraisan'ny Sarandry zavatra nampome azy teo da azy izy nanatina ny Abrahama dia izy mantsy any Abrahama hoe zongery Abrahama ny fiarahamoninatsika lalàny ny fiarahamoninatsika ary zay dia loi sosialy efa nisy hatramo zany ary misy hatramo zao dia ataontsika ohatrany hoe dina be sa inona ao am-piarahamoninao lalàna sosialy nisy tamin'izany fotoana dia hoe raha mandy amin'ny mpanompo vavinao ianao mantsy any Abrahama araka ny lalàna ny fiatsika zay zaza ho teraka eo dia sanatsika ihany satria
mpanampy vavin-drareo tsotry ny atsikio ny atsikio manko a misy azy any mpanampy ao an-trano ao izy misy manapaka ny fiainanareo ao an-trano sa tsy zany izy manao sakafo izy manasany lamba izy mandamina ny rehetra fa ianao a tsy mahafantatra nin'inona tsony aza ihany ihany de izy no tsiny tadiavana zay tsy maintsy ilaina ao an-trano ao fa le mpanampy no mahafantatra ny zavatra io fa tsy zany ny mpanampy tamin'ny zanak'Israely fa ny mpanampy tamin'ny zanak'Israely de tahaka ny fananany izy azy atamin'ny ainy tamin'ny fiainany manontolo de any patron dolo momba ny mpanampy io ka raha hiteraka azy mpanampy io dia ny patron ihany ny zazy zay le lalàna fantatry Abrahama zany lalàna zany de nandro tany Agara Abrahama di Agara zany le mpanampy vavy tao an-trano de rehefa hoteraka io ny zanak'io a de sanaky sarasy Abrahama ihany satria zareo ny patron ninina mitranga sy misy amin'ny fiainan'ny mpanampy io a de any patron dolo kanso nahentin'Andriamanitra zany fahatsokevitry Sara ny taomany any Abrahama zany tsia fa hiteraka zazalahy ianao avy amin'io vadinao io de nisy tsy nisy zany teraka tokoa Isaka de nahazo zanaka avy tamin'ny Abrahama mihitsy avy tamin'ny Isaka mihitsy Abrahama fa tsy afaka tsy nahazo afa-tsy tokana ihany zanany lahy tokana tonga ty fotoana Genesis 4:20 zany rehetra zany famotinana ny 22 chapitre zany tonga ty fotoana nakao amin'ny Abrahama zay nanjely tahaka natao faizany nanirana azy tany amin'ny tany anakilay ry Abrahama eto zanakalahy tokana tianao io eto ny tenibohity de atao vity sorona vonoina faty mafinge zany hoe le zazy efa mafy de mafy nazona azy de atao iny atao sorona anagaga ary tena zany mahaolo finoana na lehilahin'Andriamanitra ny ty Abrahama ty tsisy ajelitra hoe iresaka tamin'ny anjely ahoana tsara ie ny anjely atao iny tsara ny zanako de vonoiko ve azafady kely a tokana io nazokany io azy efa tsy efa tahako niny zao zay fa nanota tamin'Andriamanitra mitsy any teraka aniny Ismael tsy leken'Andriamanitra de fa io efa manomena mety de ho ataoko fanaty azafady kely a mety zany ny anjely fa tsy misy ary amin'ny Genesis 4:20 tsika hitan'ny famaritana zany atao hoe Abrahama zany sakaizan'Andriamanitra ny hevitry hoe finamanamana amin'Andriamanitra fotsiny Abrahama fa tena mifanimotsaina amin'ny Abrahama mitsy amin'Andriamanitra mitsy zay ataon'Andriamanitra aminy any ekeny raisiny de tsy sarasara izy ny andeny fatelo de miaika vo maraina oazy izy de aratanteraka le nasena natao hoe eto ny zanakao lahy tokana de ataovy sorona mentina ny kitay mentina ny afo tandrano ampy tsy mbola nisy afokasika tsisy brike fa ampoamboarina avy any an-trano no entiny iny mitsotsofona rehefa tonga le ny afo ny kitay de nentiny dolo fitaovana rehetra miaraka tamin'ny Isaka sy ny mpanompo rola zay imo fanaony rehefa fanaony ny olo lehibe mitondra accompagnateur azoazo miaramilita teo ina nanao a porte serviette fa mandeha ny olo lehibe misy porte serviette miaraka amin'ny niainga Abrahama entiny nakany an-tsara aria tenibohitra ery iza Isaka zanonentinareo rola miaraka amin'ny boriky fa zaho sy ny zazalahy hiakatra ny tenibohitra haniny hivavaka hoy Abrahama
ary mitsara ny filazany Abrahama azy fa rehefa avy eo iveriny eto aminareo ihany zahay. Ina tia zany i Abrahama zany efa mino fa azay navoaka ny Hébreu toko farangy folo teo. I Abrahama dia efa mino fa na ovoiny atao fanaty sy azy Isaka zanany io dia ataon'Andriamanitra iny izy eo atsangan'Andriamanitra indray io. Ka niteny tamin'irety mpanorety zareo nentinareo roalahy fa ndre tenibotra zay mianaka hivavaka fa rehefa avy eo iveriny eto aminareo indray. dia nijanona izy roalahy miainga izy mianaka ary amin'ny andiny fafito manontany Isaka ono arikaky tia kitay tia niafo fa aiza indray atao sorona tiako be ary io andiny favalo io lay teny tokony ampahely ny kristianina isaky nytojavatra tre amin'ny teny frantsay io andiny favalo Genesite faharoa roapolo adika mazava be ohatra zao mba azony olona mahay teny frantsay hoe ne crains rien, Dieu pourvoira. Izy no ahita zay ondry atao fanatitra io. Rehefa iny ianao mikarakakatsy mikarataka ohatrany ndreny hoe ianao mihitsy no ahita zay ilainao. Tsy mety manana zany finoana zany hoe izy anao ahita. Andriamanitra manome zay ilainao, matoky azy ianao. Dieu pourvoira. Tsy niadihevitra koa Isaka. Hay, tao azy. Tonga le tenivohitra mapetraka ny mariky ny fivavahana ino alitara. Raha misy toerana hivavahana any ananinanina zay milo mivavaka ao zareo tsisy alitara eo aza mivavaka ao. Naorina ny alitara namboarina ny kitay dia vetivety eo inona nataony Abrahama ndoray sy mity zanany tampanomanana ohatra ny natahatra hoe nandoso Isaka leo saborin-dray neo afatotra mipolitika Isaka dia Isaka i Abrahama efa lehibe tsy nahendrika anjanany fa tsy zany docilement tsy namaly mihitsy Isaka ndray sy ndray iny dia ataona iny nafatotra ndray iny ty mbatay ty lahy antitra ty zanany lahy nagarina teo ambony le kitay efa voalamina andorana azy tsy mikopikopo tsy mikikika hoe vojana vonaitana tsisy resaka n'izany osiny ataonareo any an-trano ndraiky izy rehefa mbo misy avy ataony dadasineny tonga mahafantatra zany a misy ankizy a mitory andray aman-dreny any amin'ny polisy misy zany novaliany polisy tamin'izany ny ray aman-dreny a misy lalàna ao izy ny polisy mahatsy ray aman-dreny vanaka be ray aman-dreny aoka azafady kely anaka hoy le commissaire mahatsy ray aman-dreny atia atao fantasiny ankizy mba tonga azy hay manaja tsara le fiaramiaina ao an-trano ny zaza zay alainy ao an-trano zanakao ao an-trano dia tsisy lalàna miteny hoe nangalatra izy ka na itory ny zanakao nangalatra izy ianao a vitsorany lalàna fotsiny izy tsy mangalatra izy fa maka lalàna zany tsy mianatra lalàna nareo fa tsy mahafantatra an'izany tsy misy zanaka ao an-trano ka azo ny ray aman-dreny mitoriana fa nangalatra izy tsisy dia manararao pateniny ankizy tandremo a lazaiko zany mba tonga anareo a afantatra tsara hoe afaka maka azy lelaiko ao a fa tsy mangalatra koa e kanefa zanaka ianao teny amin'ny zanaka zany zao ao ambany ankonany ray aman-dreninao ianao
aveloko le sary tiana apetraka am'zany hoe mahakonana anao zany io le reny akoho de aiza le zany ao ambany elatrao raha mivoaka tao io a lan'ny papamba lan'ny faucon lasa ny voromahery fa mijanona ao ambany elatrao io a tsy samakeo ny papamba zaromana fotsiny zanany a tsy samakeo papamba voi zay anotraikitra zay toerany ny ray aman-dreny zay a samy biby be ho an'ny zanaka zay ka raha mbola mba ao amin'ny ankonana ianao anaka ao mbany elatra ianao anao dao zay rehetrarehetra ao trano tadio a vakeo ny dioka toko fadimy folo manomboka amin'ny 5 lay zanaka adala de mitoy a rehefa tonga any amin'ny 5 miteny tamin'ny lamantoa ikaky hoe anaka motsy anao avokoa va ny zavatra rehetra atao anao avokoa reo ka raha maka ao ianao maka ny anao zany ianao saingy mbola dada sineny no mpiaky aleo mitsara indrindry mampilamina fiainana mampirindra fiarahamonina ao an-tranao a mitenena amin'ny dada sineny eo mamila gote kely a de nitsangana nadama anome gote sady mampianatra io any mba mitarika anareo ahafantatra zay fiaraha-miaina tokony ho izy a tsangany neny avy any dada zany ny vanaka fotsiny mijery a nome ny goteny zany 250 000 misy ray aman-dreny manao zany mba fantatra an'izany zay ray aman-dreny manome gote an-janany 250 000. Ce n'est plus un enfant mais c'est un enfant gâté qui lit. Manima ny zanakao ianao raha manao zany de anao mafantatra zay hanina ao an-tanànao manana 25 000 zany efa laniny loatra zay tokony hoaniny rehetrarehetra tamin'ny inona tianarany nanao fety zany sasany mary 25 000 nanoany sady voko be mihitsy ka raha 25 000 omenao ny zanakao efa be dehibe zany fa aza gatenao izy tomby tena ndraiky saka ndraisindrainy a tena petrany teo amboniny kitay de voapetraky saka inona ny suite logike raisiny abrahama ny antsy satria solona io tsisy zany solona hoe apetraka e de vita zany ny ameniny fa tsy maintsy atao iny io tsy maintsy vono iny io de niraisiny abrahama ny antsy a de fa sofa andriamanitra tsy mitary endretra ny tompo vonanainga tanany abrahama de avy de ny antso andriamanitra hoe abrahama asa manetsy ny tananao izazalahy io fa raha zany somary mitaraiky andriamanitra ohatry ny eritreretanareo azy nanemako mihevitra av'andriamanitra taraiky foana ny fiainanareo il n'est jamais prompt, il n'est jamais à l'heure tsy mariny zany vonanainga ny tanany abrahama sy tonga akory nakaria me zaza re abrahama tsy mba mitany indretra zany andriamanitra hitako fa nivombolan'ny de 1905 ny tiako nivombolan'ny diem le hoe hitako fa manajay anao maivakely raha hoe fanajana fotsiny natonga ny abrahama ana hoe ay tsy ataoko zany no tsy fanajana fotsiny io fa matahotra an'andriamanitra izy le tahotra an'andriamanitra mihitsy io mibaiko any abrahama io finanety tantanany tamin'izany tahotra miteraka fankatoavana tonikeratsika F39 ray mba ho zanaka mano makatoa an'andriamanitra
zany tadiavina amity fivavahantsika ity tsy olona beaty do beaty e tsisy zavatra vita dia lamy amin'ny atevitra fotsiny miasa aolona manka to eto ny zanako lahy tokana zay tianao eto ny tenibohitra atao fisorona vaikitro bataina ny zaza entina ny zaza tonga ary tonga dia fatotra apetraka manka to tonga ambony kitay ny zaza tsy mieritreritra ndray hoe de tena vonoko ve ty zao de manitro ohatrany mampieritreritra zany tsy mpamon'olona ve azy zao tsy azany zay teny tompo de makato de voanankato Abraham fakiny texte 17:10 niezika i Abraham dia nahita ina nahita osila voasarivotry ny vahy lianina zany vahy zany tatisy voasarivotry ny lianina ny tanikoizay osila ondrila dia niraisipotsiny natao iny dia sorona teo a hitako ery Abraham pifanina be mihitsy a vaniny zany olitsy fona le tsy mafina osiniteny Abraham mailamelaka namahanjanany fa nahita biby atao solona izanany lahy sary zany sary zany hitatsika zany hosolonao dia nisy voasarivotra tany ambony azo fijaliana misolonao tsisy hitapony fotsiny fa samborona mihitsy dia nafaritra dia nikapona dia narefa tany ambony azo fijaliana hisolonao dia ianao zany afaka libéré noho ny amin'iza lay zanak'ondry Jehova mizaha toetra atsika araka voalaza ny Korintiana voalohany toko 10:17 efa manomana lalana sahady ahafahanao mamiatrika an'izany tompo fa tsy hoe mizaha toetra izy da velany ao ianao na tonga dia kiteny ao ianao ohatrany mieritreritra ny sasany raha velany tomatramotranga ty zakosa tsy anao anina izany aza zany kristianina zany vavaka zakosa no tsy anao an'izany raisonneur be ohatra zany anao tsy matoky an'Andriamanitra matoky Andriamanitra manomana ny fomba sy ny lalana rehetra ahafanao manaraka zany lalana nkatoavanao azy amin'ny fiainanao zany ary hosoa be anao no tonga eo fa tsy loza kory zay dia teny malaza be fa merimberinareo rehefa anatin'ny fampitoana sarotra amin'ny fiainana iny ny Jeremia 20:10 zaho manana hevitra iverako anareo dia hevitra fiatanana fa tsy loza mba amenareo fanantenana amin'ny farany ivery raisy ekeo animina averan'Andriamanitra mitranga fiainanao eo misy hevitr'Andriamanitra ao hiatananao hevitra tonga fiatanana eo ndray dia tonga dia fa any amitsivy mihitsy ny fampianarany sasany dika hoe miadana ndray izy dia tonga dia fa hoe matériellement bourré manaraka ho azy zany amin'ny fiteny tompo any matitoko fahenana mpianatra mivavaka izy hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sonao malinana fa anampy anareo zany rehetra zany fa mikafaka aloha zay mba hiavananao amin'Andriamanitra zay tsy atanana tsy misy zavatra avelanao kosa avy aminao mampisaraka anao amin'Andriamanitra ianao kosa tsy anam-piliavana dia hiala amin'Andriamanitra satria ny fihavanana ny fiatanana dia miainga avy amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra tafaverina ny Genesis 3 ary amin'ny 1:22 roamboloriany roamany ala tao edena tao misa edena
sika olombelona tafasaraka tamin'andriamanitra dia nampanantenay dimy fa 5 hoe misy zanaky ny vehivavy amerina anareo o am'izany tetena izany hitateraka ty amin'izao na toko fahenina 4 hoe jesosy miteny azy zaho tsy mahay baiboly nareo 100 taona mamaky baiboly mbola tsy mahay baiboly ihany zao na 4 zaho no lalana sy fahamarinana ny fiainana tsy misy olona miverina makany n'andriamanitra afa-tsy amin'ny alalana tsy mahomeny tsy io omby aterinao any atenimbohitra io tsy misy tafaverinanao amin'andriamanitra reny fa iza ihany jesosy zay ny fiavanana zay ny fiadanana ny fiadanana ko avelako anareo ny fiadanako no avelako anareo dia ilay fampiavanana anao amin'andriamanitra zay ny fototra zay ny loharano zay no izy rehefa tafahavana amin'andriamanitra ianao ka tsao aloha ny fiavanana amin'andriamanitra dia anampy anareo zany rehetra zany en second lieu fa tsy amin'ny premier lieu zany matériel zany fa ny asasany matériel aloha raha va tsy mampanakarena ny fivavahana reny paster dia zay tsy hoany tsy zany ny tokony condition apetrako dia hoe matafaverinay amin'andriamanitra vialoha zany atao zany fa rehefa tafaverina amin'andriamanitra ianao tafahavana amin'andriamanitra ianao tovitovy amin'ny fiteny ntaolo malagasy zao hoe rehefa omety ny atao na dia ny sobakaka aza mampidi-dranoketsa ampiasain'andriamanitra hatramin'ny sobakaka ny dikan'izany tsy dia veritretrindrina dia dia hivavaka amin'ny sobakaka ampiasain'andriamanitra hatramin'ny sobakaka amin'ny kibobe sy mivavabe izy tanitranalo izy sobakaka mipidranoka amiketsanao asobakaka manalinalina zany iran'andriamanitra matoraka raniketsa zany ampiasain'andriamanitra ny zavatra rehetra dia marina tsara nyfa nampilazana ny apôstôly paoly romanina 8:20 fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia hain'andriamanitra ampiasaina hahasoa zay ty azy fa mizary toetranao andriamanitra fa nomezana izay so indrindra ho anao zany fa tsy hanapoterinanao akory amen